Ny mety ho toetr'andro eny an-dranomasina ny sabotsy 12 oktobra 2024 amin'ny enora maraina hatramin'ny alahady 13 oktobra 2024 amin'ny enora maraina. Na tsy misy aza ny fampitandremana amin'ny haavon'ny alin-drano dia engaviana hatrany ny mpampiasa ranomasina mba ho mailo hatrany. Ho an'ny morontsiraka atsinanana kapitambra hatrany akapesta andrahoana amin'ny sitokotoko avy atsimo somary atsimo asinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora hahatratra 5 kilometatra isan'ora ny any amin'ny tendrony avaratra anonjabe ny ranomasina avon'ny onja 1.3 hatramin'ny 2.3 metatra. Kapesta hatrany manoro andrahoana vitsy ho avy atsimo asinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora fa io vaovao kosa ny rivotra manomboka ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora adiny mpanonjy na anonjabe ny ranomasina avon'ny onja 1 hatramin'ny 1.5 metatra. Manoro hatrany taolaniaro andrahoana vitsy na hibalika ny masoandro ho avy avaratra na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora hahatratra 17 kilometatra isan'ora ny manakaiky ny taolaniaro anonjabe ny ranomasina avon'ny onja 1.3 hatramin'ny 2.2 metatra. Taolaniaro hatrany Cap Sainte-Marie hibalika ny masoandro ho avy atsinanana somary avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora hahatratra 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora ny eo anelanelan'ny Belay, Amboasary Atsimo sy Taolaniaro anonjabe ny ranomasina avon'ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent hibalika ny masoandro io vaovao fisoka ny rivotra ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora ho avy avaratra andrefana na andrefana ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina avon'ny onja 8.5 hatramin'ny 2.2 metatra isy alin-drano avy atsinanana. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André norana tandrifin-drahona amin'ny sitokotoko ny tolakandro ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora ho avy andrefana ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora adiny mpanonja ny ranomasina avon'ny onja 8.5 hatramin'ny 8.5 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava andrahoana amin'ny sitokotoko na hibalika ny masoandro ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora hahatratra 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora ny eo anelanelany Ampitovana, Mahajanga sy Antety-Kirejy Antsohihy amin'ny fiandohan'ny Fepitaona fa ho avy avaratra andrefana ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina avon'ny onja 8.3 hatramin'ny 8.5 metatra. Analalava hatrany Kapitambra andrahoana amin'ny sitokotoko na hibalika ny masoandro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ny amin'ny tendrony avaratra ka ho 9 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora io vaovao kosa ny any Ankafa ka ho 7 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina avon'ny onja 8.2 hatramin'ny 8.4 metatra.